satria mbola fotoana ny fifampiarabana nahatratra ny taona 7 sy 20 izao dia nanatanteraka izany fifampiarabana izany ihany koa ny sekoly ambony fraternité androany tetsy amin'ny lozisy Ambotrimanga. Ny sekoly ambony fraternité dia sekoly ambony izay mampiofana ireo malagasy vonona hiatrika eo amin'ny sehatry ny asa arakaraka ny lalam-piofana arahany. Volana Janoary fotoana fifampiarabana tratran-taona no sady ihany koa fotoana entin'ny fikambanana na koa rivotra samihafa hametrahana ireo vina ny taona hitsaina. Isan'izany ny sekoly ambony ISPP FRAD na ny Institut supérieur privé izay nanatanteraka ny fifampiarabana tratran-taona teny Anosiavaratra Imaraniana. Titoram-pianarana dia anisan'ireo sekoly ambony izay manana sapam-pampianarana izay afaka hidirana avy hatrany ny sehatry ny asa ary koa dia manana analana avy ao ny ministera raha araky ny fanazavana.